Tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga indray ty ny fotoana ny fanomezana ho antsika mpikambana fimpima rehetra ho amin'ny takalo-jinika amorom-patana. Alahady 17 Oktobra ho avy izao ny fotoanantsika manaraka amin'ny 4 ora hatramin'ny 9:00 ora Madagasikara. Ny lohahevitra hodiniantsika amin'izany ny feno mpanoratana ny teny malagasy. Izany dia ho tarihan'ireo mpisoronafo isany. Ramatoa Rakotoalison Fanjanirina, mpahay teny, mpampianatra mpikaroka ao amin'ny Oniversite Antananarivo sy Andriamatoa Iriarzao Tahadray, mpahay teny, talehan'ny famoahana Foibe Fimpima. Koa aza adinoina ary ny fotoanantsika ny alahady 17 Oktobra ho avy izao amin'ny 4 ora hatramin'ny 9:00 ora Madagasikara. Anarahanao ny takalo-jinika amorom-patana mitondra ny lohahevitra hoe ny feno mpanoratana ny teny malagasy. Arahinao amin'ny alalan'ny Zoom sy ny Facebook fikambanan'ny mpikabary malagasy. Hoy ny fitenenana manao hoe arena ny fahalalana, fikatsaky ny endry ary fizarany manam-panahy. Koa andehana tefim-pahalalana fa ny valala tsy indromandry ambavahady. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.